Nisy ny fitsidihana ny fandrosoan'ny fanamboarana ny hôpitaly be ao Toamasina izay nataon'ny Premier ministre Kolo Roger nandritry ny fandalovany tany an-toerana. Nitsidika ireo maharaza iray sy ny Merci Chips an-tanana ihany koa ny tena nandritra izany deo rahantsika ary ny fanadidina. Tonga nijery ny fandrosin'ny fanamboarana ny hôpitaly be ao Toamasina ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement Dr Kolo Roger ny alatsinainy lasa teo. Tao amin'izao fandalovany tany an-toerana izao dia nitsidika ireo marary izay raisiny Merci Chips an-tanàna ihany koa ny lehibe ny gouvernement. Namboariny zareo tsara mihitsy ny hôpitaly be eto Tamatavy. Ny aile anankiray où il y a 150 lits namboariny tsara daholo fa betsaka loatra ny zavatra fa simba tao ka noho izany ampiasany zareo mako izy io asian'ny olona marary izay olona mbola hipetrapetraka elaela ary ny didina tatia dia tsy maintsy mandehany aloha petrapetraka rehefa sitrana tsara zay vao mandeha. Dia namboariny zareo koa le fanamboaranify le io dia isy 90 zato mihitsy ara olona ho tsaboiny zareo ao anatin'io trano fanamboarana nify io. Zany hoe le trano io niany zany fanasiany zareo coin anankiray fanamboarana nify. Fahatelo manaraka izay dia hitanareo koa tsika niala avy amin'ny hôpitaly be tao nandeha tany amin'ny hôpitaly kely ary amin'ny hôpitaly kely dia namboariny tanteraka mihitsy ty hôpitaly kely mba asiany olona koa momba ny fandidina maxillofacial na salamzany ary momba ny maso. Mariana fa 9 volana no hijanona eto Madagasikara ity sambo lehibe Merci Chips ity.